Nanatanteraka fanadiovana goavana teny amin'ny faritra Nosy sy ny manodidina ny komina Antananarivo renivohitra ny alakamisy 30 Aogositra 1724 izay notarehan'ny chef de corps eo anivon'ny polisy munisipaly, ireo polisy ny tsena ary ireo ekipan'ny mpanadio avy eo anivon'ny boriboritany voalohany izay mamaly raha teo ny etaetan'ny mpanolontsaina ny tanàna sy ny fanjakana. Anisan'ny toerana betsaka borompanjakana ny eny Nosy ka izay indrindra no tena antony nanaovana izao hetsika fanadiovana izao. Araka ny nambaran'ny chef de corps ny polisy munisipaly dia ny tanàna madio sy milamina no manamora amin'ny fanaraha-maso sy ny fitandrona ny filaminana. Rehefa betsaka mantsy izy ireo mpivarotra mijorojoro dia sarotra ny mamantatra amin'ny mpanao ratsy sy ny olon-tsotra ka izay indrindra ny tena iezahany komina Antananarivo renivohitra manamafy ny hetsika fanadiovana. Mpivarotra maro isan-karazany toy ny hani-masaka, voankazo, voninkazo ary taksifona no tsikaritra fa nameno ny sisin'ny arabe sy ny lala mpandeha tongotra nandritra ny hetsika. Tsy vita ny nanala ireo mpivarotra ireo fotsiny ny tompona andraikitra fa mbola nanentana sy nampitandrina azy ireo mba tsy hiverina eny amin'ireny toerana voarara ireny. Ny tanjona dia ny tazonana izao fahadiovana izao mba tsy hiverena ireo mpivarotra sy taksifona eny toerana intsony. Isy arak'izany ireo polisy munisipaly izay ifamezivezy, ankoatr'izay dia efa misy polisy ny tsena mijanona ihany koa eny an-toerana. Ireo ministera etsy andaniny dia angatahana fiaraha-miasa mba hanara-maso ny fahadiovana mba tsy ho verimaina ny ezaka izay natao. Ny hetsika fanadiovana tahaka itony dia mbola hitohy hatrany manerana ireo toerana hafa eto an-drenivohitra satria ny tanàna madio sy milamina no tanjona.